Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Tamin'ny andro ny tarainako dia namaly ahy ianao, nomenao fahasahianao, ka nisy hery ny fanahiko. Amen, ivavaka isika. Voninahitra ho anao ry Andriamanitra telo isa iray. Alpha sy Omega, endreny famindram-ponao amin'ny tany rehetra. Mbola nomenao tombonandro, ahafahanay, indrindra zahay mpanomponao, iantso ny anaranao, amin'izao maraina izao. Firifiry ny paony fahafatesana tamin'iny alina iny. Kanefa dia ankehitriny izay tsy hoe tsara mihoatra an'ireny olona ireny, fa mbola ny famindram-ponao no matoy izao anay. Sotranao zahay ray malala, manantona anao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao ary midera ny fahalebiazanao sy ny herinao ary ny fahatsaranao sy ny famindram-ponao, manao hoe masina, masina, masina Jehova tompony maro, heniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Mamelany elokay mpamotsy, mpanota sy mendrika akory na dia antso ny anaranao amin'izao maraina izao azy. Kanefa tsy tonga iantso ny marina ho ianao fa ny mpanota. Mamindrafoka miantra anay Jesosy. Sasao amin'ilay ranao madio isan'andro. Azo ny famelan-keloka avy aminao tompo malala. Esory zay rehetra antsana mampisaraka anay aminao fa zay tsy manam-pahamasinana maso ianao tsy mba mahita anao. Mitezanao Jesosy hanombotra zay rehetra tsy namboleny tananao anatin'ny fo, fanahy. Ny tena manontolo Jesosy tsy maneno voninahitra. Tompo malalo, manamboatra anay ianao satria tia tany-piadiana izahay isan'andro isan'andro. Velarinao tompo aminay ny filazantsarana. Mba tsy raparapanay anatin'ny aizina fandehananay tokoa tahaka ny endry amin'ny mazava. Ka io ny teninao Jesosy itsiry aty anatinay ety. Dia ho voninahitry ny anaranao tompo ny kambananay aminao isan'andro isan'andro amin'ny alalan'ny fananao masina. Fa tsy nomenao fanahosa izahay fa fanahy mahery. Ahafahanay manohitra ny zana-tsipika rehetra rehefa n'ilay ratsy amin'ny fiainanay. Misaotra tompo malalako. Mamindrafo amin'ity mpanompo tsy mahasoa nomenao anjara indray androany. Hitondra ny teninao Jesosy. Ianao nikasika ny fo mampanany tsirairay avy. Andraisanay ny teninao. Isandraha tamin'ny avo indrindra. Anao ny dera ny aja ny voninahitra mandraka izay. Amen. Miara-abantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, ho antsika izay mihaino mivantana, ary ihany koa ho anareo havana namana rehetra mihaino ao anatin'ny serasera manontolo. Anio dia ampahafantary ny tompo antsika indray amin'ny alalan'ny filazantsarany. Ireo fahafantarana, ny fahafantarana mampianatra Kristy anireo mpanaradia azy. Ho jerentsika izany ao amin'ny filazantsarany Jesosy Kristy tompo. Misoratra ny Jauna, toko fahatelo ambin'ny folo. Jauna toko fahatelo ambin'ny folo, andininy ny faha efatra amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahadimy amin'ny telopolo. Jean chapitre 13, verset 34 à 35. Teny izay efa fantatsika loatra izany. Nandresy lahatra indray an'ity mpanompo tsy mahasoa mba hirezana antsika tsirairay avy. Amin'ny anaran'ny tompo, didy vaovao no omeko anareo. Dieny mba hifankatsiava anareo. Eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo no mba hifankatsiava anareo kosa. Izany no hahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra anareo raha mifankatia. Amen. Ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Mbola mpitombona amintsika lalandava ry havana, ny fahasoavanao mba ampiadanana avy amin'Andriamanitra ray, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika nandresy ny fahafatesana ary ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Didy vaovao, izany ny teny voalohany voalaza eto. Didy vaovao Jesosy no omeko anareo. Atrangan'izany tenin'i Jesosy izany ary, fa misy ny didy ela. Ary inona moa ity didy ela ity? Ka mahavaovao an'izao didy vaovao tenin'i Jesosy izao.
raha ny fitiavana sy ny fifankatsiavana no jerena, ireto no didina zatra taloha ka ny fandovan'ny taranaka hatrany hatrany. Izay ty ahy no mba tiako, fa maso solon'ny maso, nify solon'ny nify, koa namanao ahoana namanao ahoana, endriny izany sy fanatsarana ireny didy ela ireny dia ela ihany tokoa izy, satria efa noraisin'ny devoly ho didy miasa eo amin'ny fanjakana izy ireny. Ary izany no lazaina hoe fitiavan-tena, izany hoe tia mba ho tiavina, mifankatia mba ho voavonjy amin'ny mahaporitra, koa elan'ela, na dia toa vaovao amin'ny fanosorana azy loko samihafa, mijanona ho tanàny ihany izany didy ela izany, satria efa eo amin'ny tambitamby feno fitaka ataon'ilay adama ela. Ny didy vaovao kosa, ny didy vaovao dia ako fantatsika fa ny adama vaovao no nanome azy, ary vaovao tokoa eo amin'ny heviny sy ny fisehony. Ka tahaka izao, hoy tenin'i Jesosy eto, tahaka ny tiavako anareo. Fitiavana tsy mijery ny tena izany sy ny mombamomba ny tena na ny manodidina ny tena, fa fitiavana ny hafa, fifankatiavana tsy mikendry valiny na tambina na tombontsoa, fa fitiavana vonina hanao sorona ny tena mihitsy aza ho fanasoavana ny hafa. Izany no tena vaovao, fa fiainana tena manavao ny mahavahiny ny fiainana eto an-tany izany. Ary izany fiainana izany no fiainana lanitra, fitiavan'ny Kristy, fitiavana agape, fitiavana feno fanoloran-tena sy fahafoizan-tena izay mikatsaka ny soa ho an'ny hafa. Izany fiainana izany no nentin'ny Tompo teto an-tany ho fiainan'ny kristianina, ary tena ampy tanteraka izany hahafantarana fa mpianatry Kristy tokoa izy. Averina indray ny teniny teo, izany izy no hahafantarany ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Nomeny ary napetrany ho famantarana hahalalan'ny olona rehetra ny kristianina ary ny fifankatiavana. Ary tsy hoe nomeny fotsiny fa tsindriny dia ny tsindriny mafy, fa tsy maintsy andanana tahaka ny tandra vadikoditra amin'ny fiainantsika isanandro. Indrisy anefa ry kristianina malala, mitady ny tsilopolopy izany famantarana hahalalana ny kristianina izany ankehitriny. Efa toa sarotsary sisa izany fifankatiavan'ny kristianina izany. Itsikely ange, maro ny misaina toy izao, havako raha misy patsa, fitiavana feno fiatsaram-belatsihy, ao ny mifanenjika amin'ny samy kristianina vokatry ny fialonana, ny fankahalana, tsy mifandefitra intsony, fa izay manisy te-hamainahy dia mba valiko ihany koa. Mampalahelo, ao koa ny samy fiangonana kristianina maneran-tany rehetra mitondra ny anaran'ny Kristy izao, mifanosipotaka, mifanaratsy, ka mamela ny fiangonana mason'Andriamanitra ho sinagoga ny Satana amin'ny tsy fitiavana. Ka nanaraka tsara ny maraim-baovao roa andro misesitsika izay, nolazaina ny herin'ny vava, nolazaina ihany koa ny faharatsiny izany hoe fananana fahalotom-po izany. Izany ingery havana tsy fitiavana ny fototrin'izany rehetrarehetra izany, ry olom-ba fidin'Andriamanitra, ry olom-bo antso, tsarovy izao. Isaky ny mamela ilay ratsy hanjaka ao amin'ny fiainam-panahintsika tahaka izany isika, dia mbola manombo an'ilay marina eo amin'ny hazo fijaliana. Tian'Andriamanitra nge
ny mahita ny fiangonany rehetra manerana an'izao tontolo izao, mamirapiratra amin'izany fitiavana izany, ary izany tokoa ny didy voalohan'ny olazainy, ka izay manana azy mitafy izany famantarana vaovao izany, dia sady santatra hatreto an-tany no tsy ho takona fenina fa hianjaanja ho be voninahitra hatrany an-danitra nge. Fantatry ny olona rehetra fa mpianatry ny Kristy, ary indrindra eken'Andriamanitra ho tena vahoaka ny tompo-toerana ao an-danitra ao. Tsy izany va nitadiavintsika ry havana malala amin'izao fitadiavana an Jesosy Kristy sy hampandrosoana ny fanjakan'Andriamanitra izao. Risaka izany Kristy, tiava ny namanao tahaka ny tenanao, tiava ny fahavalonao, tiava izay manisy ratsy anao. Reseo amin'ny soa ny ratsy aza mamaly ratsy naminiza. Ankehitriny dia betsaka ny kristianina mitory ny filazantsara manambara ny fitiavan'ny Kristy, nefa ny tena mampalahelo ry havana tsy ainana akory izany. Moa tsy izany fa no atao hoe mpitarobato vilam-bava. Moa tena fantatry ny olona rehetra ary vefa mpianatry Kristy izao sy anao, dia ny tafiako sy ny tafiana ho an'ny Kristy, indrindra fa izy voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, izay tena fa mirapiratana ny fitiavana indrindra, fa ny lanitra nafoiny noho izao, ny voninahiny ny laozany noho ianao, ny tenany nafoiny mba hampisy antsika ao amin'ny fon'Andriamanitra izay tian'ny olona rehetra ho vonjena. Fifankatsiavana madio, mamirapiratra, tarafiny fitiavan'ny Kristy, izany ary no famantarana tsy maintsy ananana mba ho fantatry ny olona rehetra fa mpianatry ny Kristy tokoa isika kristianina. Ka haresy lahatra olona, haresy lahatra an'ity izao tontolo izao ity, ka ilazany koa hoe endre ny hamamy ny fitiavan'ireny mitondra vaovao mahafaly, ka dia ho tapa-kevitra koa izy hanaraka anao, hanarakahy, hiainao amin'ny fanjakany ny lanitra. Ireto telo reto izy ny tompony mitoetra: finoana, fanantenana, fitiavana. Fa ny fitiavana no lehibe indrindra. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Antsika kosa ny fihezana hikatsaka mandrakariva, ny fitiavana. Tia an'Andriamanitra ary tia ihany koa ny namana. Aleluia, amen. Ivavaka isika. Jesosy Tompo, miondrika manoloana ny fahamasinanao sy ny fahamarinanao, mianjaanja eo anatrehanao mantsy ny fitiavana izanak'olombelona, fa indrindra izay manonona tena hoe kristiana. Menatra sy mangahy ahy Jesosy amin'izany teninao izany, nataony teny ho an'ny mpitory voalohany. Tompo, mbola tsy tanteraka atao anatin'izany fitiavanao izany, ary manontany tena isanandro tokoa hoe Tompo, misy toerana ho an'ity mpanota va ho any amin'ny lanitra aho? Matetika matizay Jesosy, manadino ny iraka izay nany mampanirana ao anay, izara ny fitiavanao amin'ity izao tontolo izao ity. Amindrafo aminay Jesosy, mamelany ny elokay Tompo. Hitanao Tompo ny fonay, ny toe-panahinay, ny fiteninay, ny fisainanay, ny fijerinay, tsy maneho fitiavana amin'ireny manodidina anay ireny Jesosy malalako. Mamela elokanay Jesosy, mamindrafo aminay kristiana rehetra maneran-tany Andriamanitra.
miariary eo anatrianao ny fankahalana, ny fanenjehana eny fanamsamy kristianina. Jesosy malalako, mifona isahay Jesosy. Tokony hampandin-tenanay izao arety mandringana izao Tompo. Mba hifankatiavanay Jesosy malala. Fa tsy fantatray ane ny fotoana na ny ora ialanay am'izao toerana izao Jesosy io. Ka raha anatin'ny tsy fitiavana izay Jesosy, no ndao ny pao ny fahafatesana koa. Tahaka an'ireny havanay ireny, efa lasany akoatra, ireny namanay ireny. Jesosy, inona no lovanay Tompo? Inona no lovanay Andriamanitra? Mandrafoka miantra Tompo malala. Aza mijery ny faratsinay Tompo. Indrindra izay kristianina. Izay totory ny filazantsaranao. Manambara isanandro zany fitiavana Kristy izany. Kanefa mbola mamantsika anao isanandro Tompo. Eo amin'ny azo fijaliana. Jesosy eo, Jesosy malalako. Mamela ny elokay rehetra Jesosy. Tsisy manao ny marina an'izay. Feno fanamarina tena ny fonay matetika Jesosy. Feno fizahozahoana. Feno fiafina fonan'Andriamanitra. Kasio ny fananao zahay Tompo mba hiverina aminao. Hibebaka hiala amin'ny ratsy fanaonay. Mitondra Tompo ny fonay. Feno fotaka. Feno loto maimbo. Ny tsy fitiavana. Jesosy, aoka mba hifankatia izahay. Tahaka ny itiavanao anay Tompo. Aoka zahay Jesosy malala. Hifandefitra, hifamela heloka. Aoka zahay Tompo tsy aina anatin'ny tsy ny fiatsaram-bela tsy. Aoka zahay Tompo. Anantona anao isanandro amin'ny fo madio. Fa izay manana fo madio ihany tokoa ianao no ahitanao. Jesosy malalako, tsy nomenao fanahosa izay fa fanahy mahery. Hafanay Tompo, manatanteraka ny sitraponao sy ny didinao. Ka omeo anay ankehitriny izany fananao masina izany. Andehananay Jesosy malalako, amin'ny fitiavanao. Fitiavanao tsisy petina ka omeo mihitsy ny fonao volamena Jesosy ankehitriny. Wapetaka ao amin'ny fonay tsirairay avy. Jesosy malala, mba hiredareda, ho hitan'izao tontolo izao, ny fitiavanao Jesosy te hamonjy ny very. Zany no haresy lahatra an'ireny olona ireny. Hanaradianao, hanompo anao koa atao anatin'ny fanjakanao. Misaotra Tompo malalako, misaotra mpanjakako. Fa raha ireto olo mahantra ireto matsoy anao no mangataka dia miaino anao any an-danitrany. Dia tahio ny teninao Jesosy aho. Hitsiry aty anatinay. Raiso ny fitahiana. Mitsodrano izay tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Fiadanana ny eo an'ny rahalahy. Ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny eo amin'izay rehetra tia ny Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Koa tandremo tsara izay fandehanareo ny Tompo. Mba tsy hitondranareo tena tahaky ny adala, fa tahaky ny endry. Ka araraoty ny andro azo anaovatsoa fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo ny Tompo izay sitrapony Tompo. Amen.